efa ndresaka ny firosona amin'ny fifidianana izay ihany isika dia vonona ny antoko HVM na ny hery vaovao ny Madagasikara hiatrika ny fampelezan-kevitra hiatrika koa ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina mampirisika ny malagasy rehetra ndray anjara ao anatin'ny fifidianana araka izany ity antoko ity satria dia fandresena ho an'ny malagasy tsy hakanavaka raha ny fanazavany tompona ndraikitra ao anatin'izany antoko izany ny ahafahana manatanteraka ny fifidianana tahaka izao. Ny arakevitra aloha dia sy ny fametrahana nanomanana azy zavatena lehibe hoe dingana lehibe indrindra zany zay fafampotanteraka moa tsy mety visy fa ny dingana lehibe vita kosa nefa dia ny ananany HVM candidat zany manerana Madagasikara sur 1695 commune dia manana ny candidat ny HVM ary ny anakoa am'izay Tananarivo sy commune ambanivohitra vaovao any Benkily zay ihany miaraka amin'ny plateforme isan'izay zany dia anaty couleur ny HVM donc hoe zatra ngeza be zay asa lehibe navitana zay satria scrutin liste koa io dia treto amin'izany olona maro be zany no tsy songaina tany amin'ny toerana tany antoko heritaona fa tsy hoe antoko efa 20 taona asa lehibe ny tao ambadika zany raha tsy vita le asa voalohany nametrahana ny ratsa magaiky ny HVM tany amin'ny faritra reny dia toko hoe nanano sarotra tena sarotra raha tsy nanao an'izay zay zany toko hoe asa lehibe vita tany ny fanetanana nahitanan'izany mamiriary ihany ny HVM zany satria fijerinay azy eo raha mijeriny lista tany amin'ny senity zay dia tsisy navita an'izay rehefa aveo epitany amin'ny fifidianana iny ny vahoaka no mitsara fa zay zany aizy zay manana andreo zay raha Madagasikara nioman'izay lehibe zany satria zay dia efa nametraka zavatra lehibe fandresena lehibe eto amin'ny firenena ny isin'ny fifidianana amin'ny 31 juillet dia niomana amin'izany satria ho zahay hoe raha toko politika dia tsy maintsy misedra fifidianana io zany ny fifidianana voalohany hosedrany HVM nataony adolo ny herim-pony sy ny heritsainy rehetrarehetra dia vahoaka no misafidy zany ny zavatra zay atao ka dia vonona tena vonona tokoa izahay arak'izay anananay sy izay hevitra sy izay fitaovana sy izay mba anananay ohatriny ao anatin'io ampandresena lahatra ny olona fitiny candidat.